Taorian'ny antso ho an'ny firaisan-kina iraisam-pirenena izay nataon'ny ministerany raharaham-bahiny kosa ny alatsinainy teo dia efa nisy ireo izay naneho fahavononana hitondra fanampiana na dia mbola tsy nanambara izany tamin'ny fomba ofisialy ary araka ny nambaran'ny ministra Pierrot Rajonarivelo. Ny Frantsay sy ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana no anisan'ireo efa naneho ny fahavononany hitondra fanampiana ho an'ny tapana atsimony nosy izay mitondra taketra mafy noho ny fandalovan'ny rivodoza Arona taorian'ny antso ho an'ny firaisan-kina iraisam-pirenena izay nataony teo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny araky ny fanazavana izay noentin'ny ministra Pierrot Rajonarivelo omaly. Ny atreto aloha zany dia efa nisy namaly ny Frantsay moa zany avy hatrany dia efa niteny hoe efa vonombonina ao La Réunion ary Paris koa moa zany dia efa voalaza ny zareo efa miomakomana amin'ny fandefasana ny fanampiana aty raha araky ny teniny aloha fa mbola ny taratasy moa mbola tsy tonga aty aminay dia mety farafahatarany enina amby 30 ora dia mety efa tonga ny transal sy ny roplanina rehetra zay mety hoe hitondra ny fanampiana isan-karazany. Torak'izany koa ireo solotena ny Banque Africaine de Développement zay efa ny antso anay koa dia efa manao karazana évaluation manao état des lieux ny dégâts rehetrarehetra indrindra fa eo amin'le ino moa izy ny infrastructure ohatran'ny any Tuléar ny RN9 zany araky ny teninareo dia efa voatsikaritra ny simba rehetra amin'iny torak'izay koa ny aty amin'ny périmètre ny manombo. Raha ny fantatra dia isy ny fivoriana eo ambany fehin'ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana sy ny PNUD izay ho tanterana ny sabotsy ho avy izao any Toliara mba anaovana tombana ny fiantraikan'ny fandalovan'ny rivodoza Arona tany amin'ny tapana atsimony nosy ahafahana mamoaka ny tombana ofisialy.